eo amin'ny vaovaon'ny finoana kosa indray dia lanonana lehibe no nanamarika ny androny alahady 10 jona ho an'ny FJKM Ambohidro Antiroka notokanana omaly indrindra ny akany manoany avy tao amin'ity fiangonana ity izay natsangana tao anatin'ny enitaona. Nahatratra 700 tapitrisa ariary ny teti-bola nentina nananganana ny akany manoany avo any FJKM Ambohidro Antiroka. Naharitra ny taona be zao ny asa fanamboarana ny akany. Fotoan-dehibe tokoa no natrehan'ny fiangonana satria dia nitokana tamin'ny ofisialy ity foto-drafitrasa ity omaly. Ny makasika an'ity akany ity aloha dia misy ny efitrano lehibe anankiray. Dia ao ny birao an'ny sampana dia ny efitrano na trano natokana ho an'ny mpitandrina. Anisan'ny tetikasa izay entin'ny fiangonana hitadiavana loharanom-bola moa ny fananana an'io efitrano lehibe io. Fantatra nandritra ny fotoana ihany koa fa kalazana tsy ho ela ny 10 taona niarahan'ny fiangonana tamin'ny ray aman-dreny mpitandrina. Tetikasa ny fiangonana manaraka zany aorian'ny fanokanana ny akany dia ny fahakalazana ny 10 taona ny fiara-miasa amin'ny ray aman-dreny mpitandrina izay zany no tetikasa homanina manaraka. Nilaza ny mpitandrina Herinjato Ala Richard fa isan'ny ezaka manaraka himaty-matesan'ny fiangonana ny fanitarana ny foto-drafitrasa manoloana ny fitombon'ireo mpino. Efa mahery ny 4 arivo tokoa ny isan'ireo mpino ao amin'ny FJKM Ambohidro Antiroka amin'izao fotoana zao. Nanamarika ity fotoan-dehibe ity ny fiaraha-misakafo tamin'ireo mpino. Izay ny mahasakazona tolotra ry Bijery Ajaina tato anatin'ny fampahalalam-baovao-tsika teto amin'ny fahitalavitra matv tamin'ity alina ity. Raha iverenana kely fotsiny ampaitsivana-tsika ny tokantrano any dia tamin'ny ariva teo no navoaka sy notendrena tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha eo am-pikambana andrafitra ny gouvernemanta izay tarehin'ny Premier Ministre Antsay Christian. Izay ary masaka ry Bijery Ajaina amin'ny famefitondrentsika ho amin'ny rampitso metraka veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.